Dia faly zany a, faly zay mandray anareo eto amin'ny Gasikara. Izy ao amin'ny association Actom, association des conducteurs de taxi d'origine malgache. Iva Andretsiferana izay filoha amperinasa, Jasmin Ramarson izay anisan'ny hoe namorona ny Actom ary Tina Raharjona filoha teo aloha. Faly miarahaba anareo. Dia faly miarahaba ihany koa ny émission ato amin'ny Gasikara, miarahaba manokana ny Marizo, ary indrindra miarahaba mpiaino amin'izao tapatapaka sy dinidinika iarahana amin'ny Actom zao. Sotranao Iva Andretsiferana. Ngamba hitodika any amin'ny Jasmin Ramarson aloha zany satria ianao no tena hoe anisan'ny membre fondateur azafady amin'ilay varaminana moa zany. Ahoana tsara ny nanombohany ny souveniranao tamin'izany Jasmin Ramarson? Ia, faly miarahaba anareo teny menada dia faly miarahaba ny onjateo Gasikara. Araba manokana tolotra anao Marizo. Misy ahitsiko kely fotsiny angamba ny Jasmin Ramarson koa efa filoha tao amin'ny fikambanana io. Ary mitondra ohatsika hoe mandanga zany. Ialana-tsiny aloha raha misy vary amin'anana kely no fitenenana. Io moa zany natonga za manokana aloha natonga nanao fiarakaretsaka namily fiarakaretsaka ity dia ny Zoda efa nanao ny jeu voalohany indrindra dia ny rahalahy koa fatao izay no nanintona anahy fa hitako ohatra mba metimety tafavoaka zalahy dia ny andohany izy io dia miaraka eny moa dia rehefa fakahita any amin'ny terminal teneko moa tamin'izany izy eo amin'ny T3 ka matetika moa zay rehefa mileonany any io rehefa tonga any dia miandrady andray adiny roa adiny telo zay vao miakatra amty dia fa any dia tafavorivory teo dia rehefa desaka eo dia tonga le resaka hoe tamin'izany fotoan'izany moa mbola hoe azo atao hoe mbola sarotsarotra satria samy vao nanomboka daholo tao amin'ilay asa. Dia ohatra mivadibady hoe tonga amin'ilay hoe samy manana ny ampy fa tsara raha mifanampy. Dia rehefa tamin'izay ilay izy dia hoe ndao atsika mba hifanampy dia mba ohatra ny asa na moa fiteny gasy anazy le hoe aterikalosa tsisy nday moa izay. Dia fanampy zay zany dia mba hoe raha ohatra hoe misy ampiana kely dia manangona dia amena azy. Fanampy dia raha ohatra an'izay ilay izy. Dia zay ny andohan'ilay izy dia manketa ohatra zay fotsiny izy fa mandeha andro nandeha volana nandeha ny taona. Dia ny betsaka ilay izy mba tonga tao. Tena nanomboka an'izay hoe andao nanomboka tsika amorona ilay association. Karaha fadiavako azy anankitsiny fa tsy tadidiko ny anaran'ny tompokira président Fady fa izy no tena anisany tena hoe nandrafitra ny fikambanana io. Dia nanomboka tamin'izay dia niasa amin'izay dia natsoina daholo ilay mpizy rehetrarehetra. Dia zany hoe tena ny andohany zany fitiniko amin'ny teny fohy fotsiny dia fifanampiana dia fizarahana sy finamaniana. Araka ny voalazany teo dia ny ataontsika hoe ny toe-tsaina ny angala dia hoe samy giasitsika ao anatin'ny asa maninona raha mifanampy. Ny antony tany am-piandohana dia rehefa miditra ao anatin'ny taxi ianao dia mazava ho azy aloha zany fa ny asa manolona zany hoe manofa. Tamin'izany andro zany araky ny tantaran'ny zareo aloha moa zany dia hoe 500 francs tanoany no anofana ny fiara anankiray. Mety misy ny sahiran-kirana tao anaty, mety misy ny vonanomboka dia sarotsarotra ny mitady ny location dia tao nanapahana hevitra hoe ndao ampiana raha izay tafiditra. Dia ny fanolotanana zany ny tena marina ny tao anatiny hoe ndao fanolotanana dia mifanampy dia izay tafavoaka dia manampy ny hafa indray. Zay zany ny toe-tsaina nitondrana an'ilay izy. 3 taona zay ny fikambanana taxi malagasy eto Frantsa moa izy io sa ao Paris? Raha ny fikambanana manokana dia niorina teto a Paris.
manentana izay satria ny fikambanana dia tsy mialonjafy eto Paris ny aingana ary misy namana izay niasa teto Paris ihany koa nifindra any amin'ny province izay mbola tafajanona ao anatiny ataontsika hoe membre passif ny azo ilazana azy ka manao hoe ataontsika hoe membre d'honneur zay no tena malaza kokoa azy bebe indrindra hoe misy membre d'honneur izay hoe izay olona tao fanikisaka any amin'ny toerana izay ataontsika hoe lavitra amin'ny Paris tsy afaka manao ny activité mivantana dia mbola tazomina ihany ao anatiny ka misy maromaro ireo any amin'ny faritany any midikan'izany ny association tsy mijanona fotsiny eto Paris fa eto France manontolo. Miaraba Marijo, miaraba Niva de Jasmin. Ohatra ny fanampikelaniva fotsiny ao anatin'ny actif amin'izao ny membre actif angamba ny zarery no taxi banlieue. Satria kapiazan'ny ao zany anampiko an'iniva fotsiny taxi parisien daholo zareo ny ao akoatrana zare zany zao ny membre actif no taxi banlieue. Zany hoe misy antso ve aorinan'izay zany hoe raha any taxi banlieue nareo dia midira ihany koa sa? Anisan'ny ihany koa zay tsy manakana mihitsy zany ny fananan'ny hafa licence akoatran'ny Paris hiditra ao anatin'ny Actome. Ahoana moa zany raha te ho taxi ianao ngamba hitodika ny amin'ny Iva Andreseferana Florent-Pernas raha ohatra zany ianao malagasy te hanao taxi amin'izao fotoana izao manahoana le fidiranao sarotra be ve lafo be ve mila amantaonany ve? Ny taxi aloha somary ho azavaiko kely satria misy ihany mantsy tsika malagasy mieritreritra fa hoe taxi sous métier mialatsiny amin'ilay fomba fiteny indraindray satria izay no hitantsika taratra any Madagasikara. Raha ny eto tany ataontsika hoe Mandroso ny taxi dia tena orinasa ary orinasa anankiray mahavelona sy afaka ataontsika hoe mampiroborobo ny fiainanao. Ny zavatra tsy maintsy ilaina voalohany anefa dia ny fitiavana azy satria tsy moramora ny atao hoe misedra ny lalana sy ny izay mety mitranga ao anatin'ny fiara. Ohatra ny raisiko ohatra hoe ny zavatra mety hitranga teraky ny olona entinao zany iny. Ka ny voalohany ananana ao anatiny dia ny fitiavana an'ilay asa aloha voalohany indrindra dia ny fananana an'ilay toe-tsaina entreprenariat moa ny filaza azy izany hoe mpandraharaha satria ny taxi dia tsy mijanona fotsiny ianao mitondra fa mipetraka indrindra ary mivoatra indrindra ao anatin'ilay toe-tsaina hoe mpandraharaha ianao no miditra ao. Rehefa midika mpandraharaha ianao zany dia raha mialatsiny ny teny vary amin'anana hoe s'investir au maximum mba ahafahanao mampiroborobo ny asanao ary ianao irery ihany no afaka mampiroborobo an'izay vao mitady ny hafa ao anatiny. Dia izay zany no zavatra voalohany. Ny faharoa dia misy ny taxi raha résumena dia misy lalàna be da be tsy maintsy arahana ao anatin'ilay izy hoe misy etapy tsy maintsy andalovanao zany ao anatiny dia ny fanaovana formation ny fitadiavanao ny fiara na location io na hividy avy hatrany ianao dia ny fahatelo manaraka azy dia ny fahaizanao miasa eny amin'ny tsenam-barotra ny taxi raha izay no azo ilazana azy eny an-dalana na eny amin'ny gara na eny amin'ny aéroport na ihany koa miara-miasa amin'ny organisme samihafa ohatra ny hoe ny CPAM, ny hôpitaly sy ny karazany zany. Amin'izao fotoana izao moa misy ny be dia be ny VTC dia aty andafy zany. Inona mahasamihafa ny taxi sy ny VTC ohatra raha resaka fandraharana ny atao zany? VTC olona iray miezaka ny te hanao taxi
fa tsy tafiditra ao anatin'ilay fandraharana taxi. Zany hoe etapy azo haingana zany hidiranao amin'ny taxi ihany koa ny VTC amin'ny MO. Fa saingy izao ny mahasamihafa i BDB azy dia eo amin'ny fitantanana ny resety. Satria raha ny taxi manokana zany dia tompony anazy manontolo ny resety. Izy ny tompony. Fa ny VTC kosa dia any amin'ny zareo tompon'ny application no mamaritra ny resety ho azonao zany. Satria ny application no mamaritra ny vola ho azony sy ny tarify omeny ny client. Tsy afaka ary ny lalàna raha ny tena izy dia tsy afaka mandray olona eny an-dalambe izy fa tsy maintsy sous réservation amin'ilay application. Zany hoe ny client-n'ireo application ireo ihany no azony serviavana. Fa ny taxi dia ny rehetra na eny an-dalana ianao na any amin'ny aéroport ianao na iza ianao na ao anatin'ny client-ny application ihany koa satria ny ao anatin'ny taxi zay iny fa misy ihany koa ny application. Izay zany no mampivelatra kokoa ny atao hoe taxi par rapport amin'ny VTC. Ankoatra ny tarify mazava ho azy, ny tarify tsy mitovy satria ny VTC zany mbola misy apahany tsy maintsy alohany amin'ny application. Ny tena mahasamy hafa anazy koa dia ny anay ny prix fixe, ny préfecture no manao ny tarify. Tarifanay zany hoe tsy afaka manova ny zavatra efa namen'ny préfecture zay. Raha aveo misy tarifa anankiefatra moa ny aty amin'ny banlieue, anankitelo ny ao Paris. Dia reny tarify reny tsy maintsy arahanay dia tsy miova amin'ny tarifa. Ny olona ma tsy mieritreritra hoe manalavi-dalana ny taxi, lafo be ny taxi, azadino fa amin'izao fotoana izao ohatra raisiko exemple fotsiny ny ao Paris makany Roissy izao efa misy ny tarifa forfaitaire izao, efa forfait izao. Tsy ohatran'ny taloha intsony hoe na misy embouteillage na tsisy embouteillage io dia tarifa fixe ilay izy. Ny olona mantsy betsaka no matahotra ny taxi dia mitady zavatra mora foana. Surtout ny resaka hoe VTC sy ny karazany. VTC moa zany ny tômôbila ankoatrany hoe tsisy lumineux. Ny anay taxi misy lumineux, misy ny compteur. Fa raisiko exemple fotsiny ianao ohatra hoe mandeha makany Deauville ianao maleo Paris, raha olona enina ianao dia afaka maka vanina ianao tarifa concurrentiel amin'ny VTC ianao raha mbola mety mora noho ny SNCF ary ianao raha ohatra ka ohatra anankeny ianao mizara enina amin'ny prix mandeha makany Deauville ianao. Hitanao betsaka zany no tokony afaka antanin'ny olona momba ny resaka taxi, fa ny olona tonga dia mieritreritra foana hoe rehefa taxi dia lafo. Tsy hoe lafo le taxi fa aorinanay ny préfecture zany manaraka anay aorinanay ka tsy afaka manaonao foana ilay izy. Zay mahatonga an'ilay resahaniva hoe misy ny formation mitazona société ianao, zany hoe manana bilan isan-taona ianao migérer an'io société ianao sady directeur ianao, sous ressources humaines ianao, secrétaire ianao, no chauffeur. Zay ny asan'ny taxi. Tsy atao ambany zavatra mihitsy ireo satria misy olona tsy manadino anao zany dia ny URSSAF ka tsy afaka manaonao foana mihitsy ianao amin'ny zavatra ataonao. Inona ny tombontsoa hidiranao amin'ny Actom marina azoko ilay hoe mifanampy, mifanohy hevitra fa raha resaka hoe tena hoe atao mivaingana zany ohatra hoe inona ny fifanampianareo ao, endrika manahoana? Ny tombontsoa voalohany ozy ianao dia mazava ho azy raha sur terrain ianao ka miady rery dia hafa noho ny hoe sur terrain mifanampy miaraka amin'ny namana. Satria na ny information satria iarahantsika malala ny tany mandroso ny fiazakazan'ny information no fa maîtrise d'information zany no tena zavatra mety hampandroso aingana. Dia ny fanananao an'ilay information avy amin'ny namanao zay itokisanao ary information marina
no afahanao a nandeha aingana. Raisiko ohatra amin'izany a dala pratika ny hoe samy miasa eny am-perinasa daholo zay rehetrarehetra ireo na Itina na i Jasmin fa sainga zany Charles de Gaulle izy mety miambola aty manodidina Charles de Gaulle aty a te hidina any Paris ve manontany ny sainy hoe hidina Paris ve sa hiakatra ny Charles de Gaulle zany manome information azy tongava te Charles de Gaulle fa aingana dia aingana ny misary zato dia tsy mijanona ihany koa amin'ny resaka asa ny fanampiana amin'ny ACTOM fa manaja ny soatoavina maha-malagasy atsika malagasy izany hoe raha misy zavatra mitranga amin'ireo membre dia tonga miara-midodododo na karatsiny io na kafalina io a izahay ato amin'ny membre ny ACTOM. Izany hoe le fiainantsika malagasy atsika maha-fihavanana atsika zany a no tena vohitra ao anatin'ny fikambanana en même temps ny asa. Betsaka ny fanampiana ohatra hoe resaka marary no resaka fifaliana lazainiva teo a surtout ihany koa hoe manana but ny tsirairay zany ohatra ny misy anankiray hoe te hividy trano te hividy licence satria ny licence mitovy vidy amin'ny trano amin'izao fotoana izao lafo be ny licence zany ka ao ny misy le fifanampiana hoe inona ny azo atao. Zay ny avantage anisan'ny avantage ao amin'ny resaka ACTOM zany. Hiditra amin'le telopolo taona isika izany hoe totorepoka zany tsika amin'io inona no tena konokononareo ho anay zany ho anay izay te hanotrina anareo amin'io hoe telopolo taona zany betabe zany ahoana ny tondra anareo an'io fety io Iva Ndretsifehana? Eny ary le fety marina zay teninao zay hoe telopolo taona ary angamba isan'ny association anankiray eto France manana an'izay taona izay ataoko hoe antitra indrindra ao anatin'ny association eto France angamba ny ACTOM. Amin'ny association malagasy no ambarako io telopolo taona satria raha ohatra ka tsy didiantsika ny tany amin'ny lasa dia misy hira anankiray nalaza be tamin'ny fotoan'andro ny alina Paris ny Jérôme Randry izay teraka tao anatin'ny taxi ary tsy mbe vitsy ihany angamba ny mahalala an'izany zavatra izany fa hatramin'izany zany nefa nisy ny atao hoe taxi malagasy teto ny ACTOM manokana moa zany hoe taty amin'ny 1994 taty vao tena hoe tapa-kevitra ny hoe andao atao association le izy ary fa tao alohan'izay dia efa nisy ihany koa ny fanampiana kely fa entre ny samy malagasy zay nanao taxi teo aloha niteraka ny atao hoe ACTOM ka ny fankalazana an'izay telopolo taona izay dia zavatra goavana be ho anay indrindrandrindra satria anao alim-pandihizana iarahana amina tarika maromaro zahay ao anatin'izany ny tarika Androany Tsapika ozy izy tsika Andriamatoa Tirke ao ihany koa moa ny ACTOM zay ny zavatra fanaona isa-taona dia miezaka ao anatin'ny alim-pandihana izay ataonay mivoy an'ireo artista izay ataontsika hoe vao misandratra isan'izany zany ingita zay tamin'ity taona ity dia ingita no safidinay efa maro ny artista nandalo teo masonay nandritran'izay telopolo taona izay ary matetika ataonay invité surprise amin'ity dia mbola misy invité surprise zay angamba any amin'ny alim-pandihizana no ahitantsika azy fa raha ny teo aloha no tantaraiko dia hoe hatramin'ny Régis Gizavo, hatramin'ny Dama Maleo, hatramin'ny Justin Valia dia efa samy nandalo tao amin'ny ACTOM daholo nanafana ny alim-pandihizana nataonay tao. Amin'ity taona ity dia misy ny Groove Vision zany no tena hanafana antsika miaraka amin'ny DJ Samjay fa iarahana amin'ireo artista Tirka, Ngita dia misy invité surprise.
aza dimy fa amin'io alin'io ihany koa no hanomezanay ho an'ireo zay tsara vitana ny tombola mitondra anao makany Madagasikara, Paris Madagasikara le retour billet hors taxe moa izany mazava ho azy dia manentana anareo avy hatrany. Iretosika kely amin'ny Jasmin Ramarson, ianao zany tena anisany hoe nandihy an'izay 30 taona izay, ahoana ny fetisika amin'io raha araka ny fijerinao azy, manao na ny fiatanam-ponao ihany koa amin'io fa 30 taona io, Jasmin Ramarson? Iverena kely angamba, tsy kelikely tiako iverena fatran'ny vateo. Raha momba ny hoe ny asanay family mpiarakaretsaka, zany hoe taxi parisien. Ohatran'ny livre hoe sommité non, eny aty ozy araky ny teny vazaha, il n'y a pas de sommité izy izy vazaha. Tiako ampatsahivana teo ohatran'ny hoe alin'ny Paris ny tompo-kilazy Arandry no anisan'ny family mpiarakaretsaka voalohany indrindra teto Paris. Taoko hoe tompo-kilazy Abelina Andriaromalala. Misy maromaro mihitsy izy tao tsy voatanisako eto daholo ary tsy ho tadidi. Maro ny olona manam-pahaizana ao amin'ny taxi eo. Pataloha moa tamin'ny voatonga taty dia mpianatra ny teny. Tsy afaka manao izany asa tena asa mifanaraka amin'ny diplomanao na ny fianarana nataonao. Raha ohatra zao hoe tonga aty, azafady voatra kely amin'ny ohatra zao misy dokotera avy any Madagasikara ka tonga aty miasa anao dokotera, tsy ho raisin'ny hôpitaly mihitsy fa tonga izy dia manomboka infirmier. Dia ohatran'izay ilay izy. Dia gasy avy amin'ny Madagasikara tonga eto manana maro fahaizana, maro ambony dia ambony. Fa tsisy mandray izy amin'ny asany na ambany dia ambany le sandanasa, valin'ny sandanasany dia mivadika amin'izay izy. Ohatran'ny hoe entre parenthèse kely fotsiny eny. Fa momba ny fahatelokolotsainan'ny taxi io ny association zany. Na izary ohatran'ny natsiaro antitra kely tampoka zany ho ataonay tsara io. Dia miantso dia misy ana-mafisa 30 teo amin'ilay hoe membre ny Actom. Tsara ho mariana koa famille na taxi lahy na taxi vavy dia vadiny zareo ireo dia membre ataontsika hoe membre intégranty ao anatin'ny fikambanana. Ka rehefa miara-miasa dia eo foana vady aman-janaka ny vadinay moa zany vadinay. Ohatran'ny falifairana be dia ohatran'ny bebe tiako tenenina dia nefa tena ilana tsiny fa voafetra ny fotoanantsika. Midina kely vetivety atao amin'ny teny français. Nous avons présenté là tout à l'heure donc les taxis, l'association des chauffeurs de taxi originaires de Madagascar à l'antenne là tout de suite avec l'actuel président Ivan Jesfer, le passe-président Tina Rartzon et puis le passe-président encore aussi, mes membres fondateurs et non des moindres, Jasmin Ramarson. On a entendu que c'est une activité entrepreneuriale, on a entendu qu'il y a beaucoup de solidarité dans cette association, que c'est un petit peu une espèce de presque vocation, si je prends un peu un raccourci. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes là qui ont envie de vous rejoindre de ce métier-là de taxi à Paris mais ailleurs? J'ai pas beaucoup de mots à dire parce que bon, tout était déjà dit. C'est en tant que taxi, c'est une société, donc il faut se former. Je vais pas dire qu'on gagne énormément d'argent, mais comme il a dit Sarkozy, travailler plus, gagner plus. Donc, si vous voulez rentrer dans le taxi, vous voulez faire un métier de taxi, il y a une différence avec le VTC,
c'est que nous, c'est l'État qui fixe le prix. Et pour rentrer dans le taxi, il vous faut une formation. Moi, quand j'ai fait la formation, j'étais candidat libre. Donc, vous êtes libre de rentrer dans une école, vous faites vous-même. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est que c'est un métier comme un autre. Et c'est un très bon métier. Vous rencontrez du monde, vous rencontrez des stars, vous rencontrez de la vie quotidienne des gens. Et on pique un peu le métier des thérapeutes, des psychologues et tout ça. Oui, j'aimerais quand même rajouter un peu. Déjà, la passion, il fallait, hein, parce que c'était un métier un peu difficile, surtout dangereux, quand on n'est pas vraiment concentré surtout sur la route. Alors, les jeunes, je vous conseille déjà d'essayer de conduire dans tout le métier, surtout le métier de transport. Hein, il y a des aléas de circulation, et de vous voir si ça vous dérange pas de rentrer dans le bouchon tout le temps et tout, ou bien d'avoir des bavards à l'intérieur de votre voiture. C'est ce qu'il faut se préparer, c'est que le métier de taxi, c'est un métier bien encadré. Donc, si vous voulez être taxi, il faut que ce soit discipliné partout, c'est-à-dire à votre comportement, à votre décision personnelle, parce que c'est vous qui gérez votre temps et c'est vous qui gérez tout ce que choix de déplacement, tactique et tout cela. Et ça, c'est vraiment le comportement qu'il fallait pour rentrer dans le métier, parce que c'est un métier de contact. Il faut voir cette passion-là, à part la formation obligatoire qu'il fallait, à part le choix que vous avez fait, parce qu'il y a plusieurs catégories dans le métier de taxi. Soit vous restez salarié, ce que je ne conseille pas pour les jeunes, parce que le salarié dans le taxi, c'est pas intéressant. Soit vous rentrez dans le location-gérant, c'est-à-dire que vous louez une licence taxi et c'est à vous de gérer tout ce qui reste comme URSSAF, tout ça. Soit vous allez investir directement, acheter une licence, et à ce moment-là, vous êtes totalement propriétaire de votre entreprise. Et ce que je vous conseille, les jeunes, d'arriver à cette étape-là. Et là, cette étape, justement, c'est notre raison d'existence, de accompagner les nouveaux chauffeurs jusqu'à cette étape. Donc, on donne des conseils, on donne des coups de main s'il fallait, et pour rester dans le métier, nous serons là aussi pour vous partager nos expériences. Voilà. Si vous permettez un peu, j'aurais un petit peu à rajouter pour les jeunes. Voilà, il est vrai que le taxi, être taxi sur Paris, être taxi déjà c'est difficile, mais il ne faut pas voir ce côté difficulté. Il faut surtout voir les avantages. On a beaucoup d'avantages. Moi, depuis que je suis taxi, je voyageais beaucoup. J'avais beaucoup de clients, j'avais des Japonais, de toutes les nationalités. Donc, une chose aussi qu'il faut savoir parler l'anglais. Parce que tous les étrangers qui arrivent en France, ils parlent tous anglais pratiquement. Et autre chose, pour moi, c'est vraiment un plaisir, un joie d'avoir différents clients chaque jour. C'est pas toujours les mêmes. Bon, à part mes clients particuliers, les clients fidèles qui m'appellent quand ils ont besoin de moi, ça aussi, il faut pas le cacher. Hein. On peut se faire notre clientèle à nous pour faciliter notre travail. Et autre chose,
Le but, c'est d'être indépendant, d'être artisan. Je m'explique. Le prix de la licence actuellement tourne entre 180 000 euros et 200 000 euros. Je parle pour les taxis parisiens uniquement. Hein. Oui, voilà. En général, ça tourne autour de ça. Mais avant ça, c'était encore plus cher. Moi, de mon temps, c'était encore en francs français. Moi, j'ai payé ma licence à 500 francs français. 5000 francs français. Et faites le calcul. Ça vaut combien actuellement si je reprends ma licence? Donc là où je veux venir, c'est que la licence aussi, c'est un capital retraite. Ça, c'est énorme. C'est pour inciter aussi les jeunes. C'est un placement qu'on fait quand on achète une licence. Et être artisan, pour moi, c'est bien. Moi, j'aime pas avoir. Moi, mon patron, c'est ma femme. Voilà. J'aime pas avoir de patron. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Mais une fois que j'ai fait le taxi, j'ai dit, bon, ça me va. J'ai pas à me réveiller. Bon, il faut que tu me lèves là parce que je vais être en retard. Enfin, ça, c'est entre parenthèses. Mais il y a beaucoup d'avantages dans le taxi. Donc, les jeunes, c'est ça. Si vous aimez conduire, si vous aimez le contact, il y a plein de choses que je voudrais dire, mais je crois que c'est ça. Quand je le dis, mon fils, il est taxi. Nous sommes famille taxi, les Ramarozons. J'ai deux frères qui étaient taxi. Chez moi, un neveu qui est taxi. D'ailleurs, il travaille avec le président actuellement, mon neveu. Et j'ai aussi ma sœur qui est taxi. Tout ça, c'est le beau-frère, le premier qui a montré. Donc, on a tous suivi. J'ai un frère aussi qui était taxi. Pour vous dire. Donc, à la fin, il faut voir loin, là aussi, quand on est dans le taxi, on a tous les plus d'avantages que d'inconvénients. Et on y gagne les personnes ou les filles. Merci à vous trois. Merci Gascar, merci beaucoup. à toi Marie-Jo. Donc longue vie à votre émission. Donc voilà, on vous attend le 26.